Tsy manaiky ny ialany amin'ny toerany mahafloan'ny anteny miram-pirenena azy Kristina Razanamahasoa. Tsy nifantarina ny bromaharitra eo anivon'ny anteny miram-pirenena ihany no antaky ny mapara hoy izy, fa ny mba ialany ny ankolafy Ravalomanana eo anivon'ny vondrona PMP ahafahany manatevin-daharana ny vondrona maro anisa manohana ny filoham-pirenena. Tsy ampy ny fifampiresahana eo amin'ny fanjakana sy ireo mpandraray eo amin'ny fanatanterahana lalàna momba ny hetra raha ny nambara ny filakevitra mpamongady Matianina eto Madagasikara. Manana tolo-kevitra ny fanjakana amin'ny fampiarana lalàna amin'ny feny hetra izy ireo, arahintsika ao anatin'ny zanam-pandaharana manokana question d'actu ato anatin'ny fampahalaam-baovao izany. Tafakatra hatramin'ny 12 tapitrisa ariary ny vidin'ny voninkazo eto amintsika. Ho an'ireo mpankafy sady fitsaboana no fialamboly ny fikarakarana azy ireny. Manana karazam-boninkazo miisa 3,1 leo eo Madagasikara, ka ny 9 isanjato amin'izany dia tsy hita fa tsy eto amintsika ihany. Zava-bita miavaka ny Ken Guinness ho tsara indrindra, ny filaharana ambany ranomasina lava indrindra vitan-dra olombelona. Mirefy 7,20 metatra izany. Mitovakana ireo plongeur Matianina miisa 10 tao anatin'ny ranomasimbe Indiana nanaovana ity fanamby hafakely ity. Ny andindininy avy hatrany. Ankafaliana trano tombo klasy tombo vavy no itsidihana ny tokantranonao amin'ity asabotsy faharoa amby roapolo ny volana martsa taona 2024 ity. Manasanao indray ary anaraka ny fampahalaam-baovao izay hitanao ny zanam-pandarana question d'actu amin'ity androany ity. Ny pejy politika avy hatrany no mboatsika ny fampahalaam-baovao tsy nifantarina ny bromaharitra eo anivon'ny anteny miram-pirenena ihany no takin'ny mapara mba hisian'ny marimaritra iraisana. Misy ihany koa ny fangatahana hafa dia ny ialany ny ankolafy Ravalomanana eo anivon'ny vondrona PMP ahafahany manatevin-darana ny vondrona maro anisa manohana ny filoham-pirenena raha nambara ny Kristina Razanamahasoa androany. Fanadihadiana ho tantery ny Tovy Rakotondravony. Akany ny mapara fa tsy manohana ny filoham-pirenena amin'ny fihetsika sy ny asa ataon'izy ireo fa manohana mbava fotsiny ihany. Tsikaritra izany raha ny fanazavana ny entiny Ramatoa Kristina Razanamahasoa androany. Ilaza aloha ity farany fa tsy hiala amin'ny toerany amin'ny mahafiloha ny androm-panjakana azy fa mitaky kosa ny anitarana ny bromaharitra. Nanaitra ihany koa anefa ny filazany fa ny fialan'ny ankolafy Ravalomanana eo anivon'ny PMP no fepetra hidiran'izy ireo ho isan'ny vondrona maro anisa manohana ny filoham-pirenena. Ho an'ny mapara tsy tokony anohana ny filoham-pirenena ankehitriny ny ankolafy Ravalomanana. Amin'izao fotoana izao dia ao anatin'ny PMP ny mouvance Ravalomanana izay everiko fa alliance contre nature io ka tsy tokony ho ekena ny fidiran'ny mouvance Ravalomanana raha amin'ny majorité présidentielle satria ny fitondrana ny filoha izay ilany ankehitriny dia ny pongatra avy ato amin'ny mapara izay nanohana azy. Filazan'ny mouvance Ravalomanana hoe ao amin'ny PMP dia everiko hoe fikambanana tsy dia mety raha ny tokony molotsika ny zavatra. Raha hevitry Kristina Razanamahasoa io anefa nojerena akaiky dia miverina amin'ny resaka tsangan'olona indray ny adevitra. Lasa resaka Andry Rajoelina sy Ravalomanana nefa tsy anitsony ny resaka ankehitriny. Profy ny fahadisoan'ny kajy politika nataon'ny mapara hatrany am-piandohana ihany koa anefa ity tranga iray ity. Izy ireo izay nilaza fa manohana ny era Jonary Mampiana indray izao no lasa mpanohitra amin'ny fihetsika sy ny tena tao toy ny fanolorana olona tsy mety amin'ny filoham-pirenena ho praiministra ohatra. Ho an'ny PMP dia milaza izy ireo fa vondrona maro anisa no mitambatra ao anatin'ny PMP ary anisan'izany ny ankolafy Ravalomanana izay efa niara-dia hatramin'ny fiandohan'ny anteny miram-pirenena. Na dia izany aza mangataka ny solombavambahoaka sasany eo anivon'ny PMP raha toka tonga tokoa ny fanoloana ity filohan'ny anteny miram-pirenena ity mba olombavao tokoa no hitazana ny toeran'ny filohan'ny fahefana mpanao lalàna ity. Zany le lamina mihitsy tsy nisy le fifanarahana mialoha zany alohan'ny fifidianana zay tsy nisy hoe trimbalao ataon'izao dia manjary hery anankiray no nakany tsy hita soritra zany le fifandanjahan-kery ao anatin'ny anteny miram-pirenena amin'le fitsinjaranany andraikitra rehefa avy eo dia io no mahatonga an'le somary korotana kely na be tsy haiko fa io mahatonga an'io savorovoro amin'izao io zany. Raha ndresaka mandeha amin'izao fotoana nefa dia toa hoe efa misy ny marimaritra raisany amin'ny vondrona rotota amin'ny famoahana ny anaran'izay ho praiministra. Anisan'ny tsy hifanikena kosa ny mikasika ny eo anivony anteny miram-pirenena izay ny vondrona mapara avokoa no ao anatin'ny bromaharitra noho ny fifidianana izay nataon'izy ireo samy rery.
eo amin'izay lafy ny politika izay hatrany vitsy dia vitsy ny vaovao azo mahakasika ny antsipriany dia ny filoham-pirenena atsy Frantsa efa ho andro vitsivitsy izao ka mahatonga ny feo samihafa mandeha eto an-tanindrazana ankehitriny mahakasika ny hoe tsy naomby ny dia ny filoha era Rajoelina re ihany koa hatramin'ny androany maraina fa misy fihaonana politika atao an'ny Frantsa androany nahitana mpanao politika maromaro voatonona amin'izany ireo londohan'ny mpisorona ao amin'ny mapara ny sasany amin'ireo minisitra teo aloha ny ara-niasa tamin'ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana voalaza araka ny loharanom-baovao iray fa nisy ny fihaonan'izy ireo tamin'ny filoham-pirenena era Rajoelina noho ny fahavitsin'ny vaovao dia tsy nisy nahafahana manana izany ireo solotenin'ireo vondron-kery politika samihafa eto Antananarivo izay niezahana eny an-taniana ihany koa tsy nisy nandà nanaiky ny fisian'izay fihaonana izay ho fantatsika misimisy kokoa moa ny mahakasika izay amin'ny fahatongavan'ny filoham-pirenena izay andrasana amin'ny alatsinainy avy izao. Fa eo amin'ny fitantanan-draha ara-panjakana tsy maripoitra intsony ny lalana mifeny teti-bola ho an'ny taona 2024 izay nofaritana sy nolanin'ireo mpikambana nandritry ny tetezamita. Mahalon'izany dia ilaina maika ny manao ny fantsiny indrindra i Madagasikara izay efa nahazo fankatoavana avy amin'ireo vondrona iraisam-pirenena. Anton'izany ihany koa hoy ny dokotera Mamy Razafimaleo ny mba hisiny mangarahara amin'ny fitantanam-bolam-bahoaka. Teti-bola nataontsika iny dia mihevitra ny hoe fifidianana sy anana ao anatin'ny teti-bola iny fa tsy tafiditra anatin'iny izay moa koa le hoe vinavina teti-bola io hoe dia vinavina tsy avy te-posy Madagasikara le vola fa vinavina fotsiny hoe hiditra amintsika ny vola ka anjarako veram-bagnaraka eo zany mampiditra lalàna any amin'ny eteberam-pirenena indrindra sisy etemeran-dolona ma tsy azontsika atao mihitsy mae vola ny namantsika avy any velany dia tsy tafiditra anatin'ny teti-bola le izy. Nisy kosa ny hetsika nataony vovonana politika miaradia amin'ny malagasy miara-miainga na ny MMM tany amin'ny Mananaravaratra androany manaraka izany eny an-toerana ny namana mpanao gazety Sitraka Ravoniarson mintiny izany ao amin'ny Antsoatarby ao. Ny tanterana androany satria Mananaravaratra ny fanolorana tamin'ny fomba ofisialy ny samboady ny solombavam-bahoaka lantatsia toerana Ramatora ary Nirina Sidonie. Isan'ny misongadina tamin'ny lahateny nataon'ny lehibe any faritra moa androany nandritran'izay lanonan'izay fa ho amboarina ny lalana mampitohy ny Soneran'ny Vongo sy Mananaravaratra. Amin'izao fotoan'izao raha ny fantatra dia amin'ny lalana 720 kilometatra eo no ratsy ary maharitra 3 andro eo no anatanterahana ny lalana mampitohy ny Mananaraha sy Soneran'ny Vongo, lalana izay mirefy eo amin'ny 320 kilometatra eo. Famatsiana avy any Koweït moa no anamboarana ny tsilalantsy mbola tsy fantatra kosa hoe oviana no anomboka ny asa fanatanterahana fa raha ny vaovao astatsia toerana dia tamin'ny volana janoary teo no nanaovana ny sonia ny fifanarahana amin'ity famatsiana ny fanamboarana ny lalana mampitohy ny Soneran'ny Vongo sy Mananaravaratra ity. Tany feno rivestra moa no nanatanterahana an'izay fanaovan-tsiny izay. Fa ny fanandrify indrindra tamin'ny fankalazana ny fetim-bahiavy moa tsy fanolorana ny samboady ny solombavam-bahoaka lantatsia Mananaravaratra ity isan'ny songadina ho an'ny androany ny karnavala lehibe izay nataon'ireo fikambanam-behivavy tatsia toerana naharitra teo amin'ny adiny iray mahery teo izay karnavala izay. Fa niverina amin'ny laoniny tsikelikely ny tsena ao Antsirabe nanomboka androany maraina raha tsy ahivina araka ny nentina taminao tato anatin'ny fampahalam-baovao malina niditseny 4 andro ireo mpivarotra tany an-toerana noho ny resaka fanaraha-maso ataony avy aty Antananarivo mahakasika ny fifandrifian'ny fanambarana hetra ataon'izy ireo sy ny hetra aloha niverenantsika vetivety miaraka amin'ny namana mpanao gazety Nandriana Rajoelina ny zava-misy tany an-toerana. Nikatona avokoa ny valopolo-isan-jaton'ny tsena lehibe teto Antsirabe ny alakamisy ny zoma fiara-mientana amin'ny any Andrenivohitra. Raha tsy ahivana dia nisy ny fizavana sy fanamarinana ireo faktura sy patente tao amin'ny tsenan'ny Nosbe no tokona sy nakatona ny tsenan'ny mpivarotra tamin'izany. Natahotra izy ireo fa hoe isy ny fitsirihana tampoka ataon'ny sampandrarahan'ny hetra avy aty Antananarivo. Na izany aza nisy ampahany vitsivitsy nanokatra ny fivarotany. Tsy haiko hoe resaka hetra ve sa resaka ina mahatonga anjala ikatona fa dia za zany tsy mahalala fa dia misokatra io. Tany Antananarivo tany zany isy nandeha vaovao hoe zareo miditra amin'ny zava-bataty moa betraka koa moa le tsaorle olona dia trany hoe tsy fantatra hatry ny velona dia aleo mitanony satria koa amin'izao fotoana izao moa le misy ny crise politika dia misy koa mipanaroatra mety hoe na dia tsy mitaky fataty izy dia mety anaroatra.
Mampirofy ity tranga iray ity fa maro ireo mpivarotra no tsy manara-dalàna amin'ny fandoavan-ketra. Tao anatin'ny fotoana krizy raha teo ny tombony isan'ny mpivarotra tsy ara-dalàna noho ny fahaverezana asa. Lasa niteraka orooro azy ireo ity fitsirihana tampoka ity. Tsy nanovana inona na inona tamin'ny vidin'entana nefa izany tranga izany, na dia niteraka fahasahiranana nandalo ho an'ny mpanjifa aza. Tsy mety le grève satria mijanona voaka madinika. Raha izao videtana ty sabosy dia miverina fotsiny satria mihidy daholo ny pavy eo tsy misy tsony. Ka raha izao ro mitohy dia fijaliana no azony vahoaka. Etsekilan'izay ny laza ny tompony andraikitra eo anivon'ny etra eto Antsirabe, fa tsy misy afa-tsy izy ireo ihany no manam-pahefana hanao izay eo anivon'ny farim-piadidiny. Ny ampiantso fiaonana antantabatra ny tale regionalin'ny etra mba hisian'ny fifampiresahana eo amin'ny solitenan'ny mpivarotra, ny solitenan'ny mpanjify, ny komuna ary indrindra ny mpiasan'ny etra. Fantatra fa hanomboka anao izay fisavana ifotony izay ny mpiasan'ny etra avy eto an-toerana taorian'izay fivoriana izay. Ny mpitaketra zany misy amin'izao fotoana izao dia olona avy eto mivakina karatra daholo no tonga mitaketra amin'izao fotoana izao fa tsisy olona avy any ivelany mihitsiny. Inona ny fipetra mivoaka tamin'ity fiainana androany ty? Ny fipetra mivoaka zany tamin'ny mpandraraha sy ny mpitaketra ary teto amin'ny emo raiky zany dia ny fanaraka zay fa alefahana aloha ny fomba mpiasa sy ny fifandraisan'ny mpiasan'ny etra sy ny mpandoa etra. Raha nambaran'ny polisy kominaly dia efa ela no nahalalany fa ny 570 ny mpivarotra na ambongadiny io na atsinjarany dia tsy manara-dalàna avokoa. Goragora araka izany ny fitantanana ny tsena. Tafiditra ao anatin'ny famerenana ny tany-tandalàna izay ambetin-dresaky ny filoham-pirenena trany ity hetsika amin'ny fampidira-ketra ity ary ho tanterahana amin'ny faritra rehetra izany. Sabotsy ny andro rehefa faran'ny herinandro tahaka izao matetika mba manana fotoana hikarakarana ny voninkazo ao tokantrano na eny an-jaridaina ny tokantrano ho an'ireo izay manana sy tia izany voaporofo ara-tsiansa fa mitondra fitoniana sy fahasalaman'ny saina ny voninkazo ho an'ny karazan'olona sasany noho izay fitiavana azy izay mavita miresaka amin'ny voninkazo ny akamaroan'ireo olona mankafy azy fanatety. Toeram-pivarotana iray isan'ny be mpitsidika sy efa mahavantana ireo mpankafy voninkazo. Misy hatrany eto ny voninkazo vaovao, ny voninkazo avy any amin'ny faritra ary ao koa ireo voninkazo nokolokoloina manokana. Sehatra asa natao hiteraka fahafinaretana sy fifaliana ho an'ny hafa ny varotra voninkazo tahaka izao. Nefa mampidi-bola ihany koa. Saika tsy mandray vola vidim-boninkazo ho fandaniana nefa ireo tena mankafy izany. Izy io sady manome endrika ny tokantrano no fifaliana indrindra aloha raha ho mare mpianakaviana. Fomaraina dia mahita voninkazo anankiray mamelana rozy tsara tarehy dia mahafinaritra le hoe ny tontolonao mahafinaritra zany. Zavaboary tena faran'izay tsara zany voninkazo satria naneran'izao tontolo izao raha manaiky voninkazo. Eran'izao tontolo izao samy tia voninkazo daholo ny olona ary ny olona tsy tia voninkazo zany zavatra efa hafa mihitsy ny oharana an'izany. Ka zara vao mahita voninkazo zany dia misento ny azo lazaina azy ary zany efa tsy dia mahay miditra tanana n'olona tsony fa vao mahita voninkazo n'olona dia efa mihanahana fotsiny tsara ny voninkazo nareo. Hatramin'ny vahiny miaiky ny akanton'ny voninkazo eto amintsika ary isany manjifa azy ireny. Ireo voninkazo tsy misy afa-tsy eto Madagasikara na endémique no tena mahasarika azy ireo. Oui, par les fleurs, les plantes en général, surtout qu'ici à Madagascar, il faut savoir qu'il y a une biodiversité énorme. Et donc 80% des plantes sont endémiques ici. Et je trouve très intéressant la diversité de plantes, de fleurs, toutes catégories confondues que l'on peut trouver ici. Betsaka ireo orinasa vahiny sy malagasy mitrandraka azy ireto ampiasaina amin'ny fitsaboana na amin'ny fikarakaram-batana. Ho an'ireo mpankafy, sady fitsaboana ny fialam-boly ny fikarakarana azy. Ny vidiny indray tafakatra hatrany amin'ny 12 tapitrisa ariary na 60 millions FMG ny eny amin'ny tranombarotra lehibe raha toa ka manodidina ny ariary ka hatramin'ny 4 alina ny zana-boninkazo iray eny amin'ireo mpivarotra tsotra. Ny tena be mpividy dia le kelikely ohatran'ny tony petit prix tony zany tena be mpividy. Tireny mba takatakatra izay tsy dia manam-bola ohatran'izany. Raha ho antsika eto Madagasikara, misy 3,000 sy 1 alina eo ny karazam-boninkazo misy, ka ny 9,900 amin'izy ireo dia tsy hita afa-tsy eto amintsika. Fa efatra isika amin'ny fananana karazam-boninkazo maneran-tany. Indonezia no voalohany amin'izany. Eo amin'ny fanondranana azy indray, ny taona 10 sy 700 taona ireo voninkazo fanodina ho fanafody na ondrantsika ka nahazoana vola 7 tapitrisa ariary. Ny aloe na ny mandrava sarotra sy ny ravitsara no tena voakasika ireo fanondranana ireo. Tafiditra ao anatin'ny arena tsy azo ondrana ny ivelany ny voninkazo endémique malagasy.
fa androany kosa no andro resam-pirenena ho an'ny rano raha toa ka efa nanomboka omaly sika teto Madagasikara no nankalaza izany. Mahalany 300 hatramin'ny 700 ariary isan'andro ny tokantrano iray eto an-drenivohitra ho an'ny rano fidiovana sy fikarakarana sakafo. Antony miasarotra ny mahazo rano fisotro madio mialafo eny amin'ny pompy ho an'ny ambany tanàna manokana 50 ny rano iray so, 100 ariary ny rano iray bidon 20 litatra ary 50 ariary ny bidon mahalany 30 litatra. Mihoatra izany kosa rehefa manasa lamba noho ny vidin'ny rano eny amin'ny pompy fanadihadiana. Aty amin'ny faritra Iva, ponina amin'ny velarana 2 hektara eo raha kely indrindra ny maka rano amina pompy iray. Miasarotra nefa ny fahazahoana rano fisotro madio rehefa vanim-potoana ifanaisen'ny orana tahaka izao. Maloto ary tsy azo atokisana loatra ny lavadrano, na dia maro aza ny ety ny mionona amin'izany rehefa maintany. Ety Antsalovana, tahaka ny amin'ny faritra maro eto an-drenivohitra, mandany fotoana manokana ary ilaina olona manokana ny fakana rano amin'ny pompy. Ny fandaniana, vidin-drano sy karaman'ny patsaka ho an'ireo tsy manana olona afaka manao izany ao an-trano. Vokatr'izany, maro ireo mponina ny voatery miafy. Sarotra be mesarotra be mihitsy le rano fisotro. Say izy io na hiakatra na ahoana, fa tena sarotra be. Tena mila ohatra hoe ny olona ray mety raha mamay bidon 10 eo amin'ny 10 minitra eo. Amin'le izy kely be moa tsy nijanjara be dia be le rano. Fa raha hoe rano fisotro zany dia roa bidon dia efa mba mahampy iainana kely ao an-trano e. Fa ny fahadiovana zany amin'izany tsy dia normal satria roa bidon ihany ny ampiasaina. Satria tsy maharaka zany ny rano eo amin'ny pompy. Raha idolokony eo ianao dia tsy mahazo indray ny sasany tsisy andrahoana. Etsy ankilany ihany koa nefa, efa ho 40 taona izao, mitombo ny isan'ny mponina ety amin'ny faritra Iva. Maro ireo nanantena ho tafiditra hiasa tamin'ny orinasa afakaba tamin'ny taona 2020 sy 790 no diso fanantenana. Niakatra avy any ambanivohitra tsy nahita asa dia lasa nanorim-ponenana tety. Tsy mitsahatra io ary mitombo tato anatin'ny 5 taona farany. Ny isan'ny pompin-drano nefa tsy mitombo. Ny rano amin'ny pompy zara fa mandeha. Voatery milahatra ary miandry ela araka izany ireo mponina vao mahazo rano. Io filaharana lava io no miteraka ny bizina eo amin'ny sisiny. Mivarotra rano ireo manana bidon maromaro. Mazava ho azy fa misy makatombony ankoatr'izay fanarahana amin'ny fokotany ka io no mahatonga ny vidin-drano ho hiakatra. Isaky ny tonga amin'ny pompy dia misy milaza hoe arira foana zany. Dia makamanay ilay izy dia aleonay maka amin'le arzatony ray bidon. Aminay ety zany na ampiandry pompy raha le olona karamaina le karamaina fokotany miandry pompy reny. Dia na reny raha dia mivarotra rano. Dia sahirana be mihitsy le amin'ny tokantrano tsirairay avy. Satria zany le rano tena vidiana lafo be fa tsy mba arakaraka le hoe mba vidiana eny amin'ny pompy amin'ny fanjakana fotsiny. Tsy olona hafa araka izany ireo mivarotra rano ireo fa ireo mpamoha pompy ihany. Olana manaraka sedrain'ny olona ihany koa ny fitomboan'ny mponina. Ny isan'ny pompy azo akana rano nefa tsy mitombo ary zara fa mandeha izany. Efa hatry ny ela ihany koa no tsy nisy fikojakojana ny fantsona mitondra ny rano eto an-drenivohitra. Mahatratra hatramin'ny 10 kilometatra ny halavan'ny fantson-drano manerana an'Antananarivo sy ny manodidina raha tsy resaka afa-tsy ireo fantsona lehibe. Efa antitra ny ankabeazan'ireo fitaovana ireo ankehitriny. Fa ny rano vao iainan'le vahoaka hatramin'izao zao rano marina sinisiny voa tamin'ny andro ny siranana dia nantibo moa zany rasiraka. Lakirainy canal ohatran'io zany eran'ny Antananarivo ray sava-nisy ny tompo hatramin'izay. Le vahoaka ny mitombo e. Tokony hitombo koa zany le tio tokony ohatran'io fa fitomboan'le fandaniana. Ka raha ny marina sinisiny zany raha mahan'le olana momba an'le rano izy amin'le vahoaka. Le canal amin'le tio zany tokony hampitomboana. Fa mizaly tokoa le vahoaka raha erin'ny Antananarivo tika hatramin'ny rano. Tsy mitovy noho izany ny vidin'ny rano amin'ireny pompin-drano iombonana ireny. Atahorana itoy hiakatra hatrany io vidin'ny rano fisotro sy rano fidiovana io. Raha ny loharanom Vaovao azo, manana rano betsaka i Madagasikara fa ny fitrandrana azy no tsy ampy. Maro nefa ireo firenena izay tsy manana loharano, tahaka ny Dubai sy Libia, nefa tsy oro rano ny mponina any na dia mividy aza. Ny 700 malagasy ihany araka izany no mahazo rano fisotro madio. Vaovao ara-panatanjahantena kosa no nizantsika ny fampahalam-baovao atombotra ny fotoana ho an'ny fiadiana ny amboaran'ny Afrika eo amin'ny taranjatolona nefa ny antso-taratasy avy amin'ny fanjakana tsy mbola nivoaka sahiran-kevitra araka izany ireo ekipa pirenena izay hiatrika izany any Tunis ny 20 martsa ho avy izao fanadihadiana. Mampaneno lakolosy amin'ny mpitondra fanjakana ny mpitantana ny Federasion Malagasy ny taranja atolona fa mandrakity ny androany dia mbola tsy nahazahoany ako ny antota-taratasy nalefany.
andehanana ny solotenantsika amin'ny fiadina ny tompon-dakany Afrika amin'ny ity taona ity eo amin'ny sokajy senior any Tunis no nataterahana izany fa 20 ka hatramin'ny 30 ny volana Martsa ho avy izao. Araka izany dia velona iay tanteraka izy ireo amin'izao tsy nahazahoany izy ireo ny valiny amin'ny fanjakana izao. Manontany tena ny Fédération Malagasy ny taranja atolona na noho ny fiandrasana ny fitsanganan'ny gouvernement Vaovao no mahatonga izao na antony hafa ihany koa. Nambarany Andriamatora Velson Mamtina filohan'ny Fédération-ny taranja atolona fa efa nandany vola hatrany amin'ny 1,7 sy rahetsy ariary izy ireo ho an'ny atleta iray, nefa mifantatra fa atleta 5 miaraka amin'ny kotsa iray no andeha andrato izay lalao iraisam-pirenena any Tunisie izay. Mbola tsy banga tamin'ny fiatrehana ny tompon-dakany Afrika mihitsy ny tolona hatramin'ny nateo amin'ny fitantanana ity fédérationna ity ho ihany ny filohany izay fédérationna izay. Eny fa na dia mbola atao anatin'ny fitondrana tetezamita aza ny firenetsika dia mbola nahavita nandefa solotena ny atrika ny tompon-dakany Afrika hatrany isika teto Madagasikara. Izao anefa ny tena ao anatin'ny republika tanteraka ny firenetsika saingy manabe ihany ireto solotena atsika ireto sao dia tsy ho lasa amin'izay fiatrehana izay satria dia fa heritaona no nanomanan'ny ankizy hiatrehana itony sehatra ambony itony. Manao antsoavo amin'ny fitondram-panjakana foibe mba hijery aingana ny toejava misy ankehitriny eo amin'izay sehatra iraisam-pirenena andraisantsika anjara izay ny Fédération Malagasy ny tolona. Vaovao kolontsaina kosa no mihitantsika ny fampahalam-baovao atsatonon-kalo fahatsiarovana ireo andro nijoroana izany ho nentin'ny faribolana sandratra nankalazana ny 25 taonany nijoroany androany tany amin'ny cercle germano malgasy. Ny tenany mpanoratra sasany no efa nandao fa ny asa soratra izy ireo kosa mbola mitoetra soratra teza tsy oloa izany no lohahevitra nentina ankalaza izao tsingeritaona izao isan'ny tena miasa eo amin'ny lafin'ny fampianarana ny teny malagasy sy ny sangan'asan'izy ireo fanadidina hoentin'ny izora kotindriny. Mahaliana maro na ny lehibe na ny tanora amin'ny fampisehoana toy izao. Fikolonan'ny kanto malagasy sy famelomana ny sangan'asan'ireo mpanoratra isan'ny nanana ny lazany sy ny tantarany teo amin'ny asa soratra malagasy sy ny fampianarana ny teny malagasy any an-tsekoly. Tsara be le izy satria zavatra ataonay ao am-pianarana dia mahaliana be. Hijery tononkalo dia tantara tsehatra. Ny tononkalo malagasy dia taratra ny zava-misy mahafinaritra ary engane mba ho tonga hatrany amin'ny faratapo ho rehan'izao tontolo izao. Mpanoratra valo no fototra nijoroan'ny faribolana sandratra, isan'izany Isolofo José, Nalsora Valtera, Lidiary, Ranoé, Ilay, Nirsolso, Eli Rajonarson ary ARNI. 20 taona aty aoriana mbola misy ireo mpanoratra mijoro, ireo asa soratra ihany koa mbola mamelona ireo efa lasa. Kiaminao no tsy mahita tory, mivadibady mandry, sy mampiondatsy. Zaho tsy mahafantatry. Oroka fanahy, mampitsoniky ahy, nonda torin'olo. Mitantara mangana dia matory aho. Ny fiangalinan-tsehatra ny sombitsombony tamin'ny sangan'asan'ireo mpanoratra valo ny ara-nanangana ny faribolana sandratra no nentina nanamariana izao fankalazana izao. Androany zany dia ireo mpanorina no asandatra androany. Izy tena izay mbola velany miantsa ny tononkalo raha efa maty moa izy na tsy eo dia ireo zandry no miantsa ny tononkalo. Izay no mahatonga ny lohatenin'ny antsa tononkalo, tsanga tononkalo atao hoe vato fototra. Tsy azo adonona ny kanto efa nentin'ireo mpanoratra maro isan-karazany efa nandalo tato amin'ny faribolana sandratra. Nisy ny tsangam-bato nanamariana ity fankalazana ity dia ny famoahana ny boky mirakitra ny sangan'asan'ireo mpanoratra fototra izay nampitondraina lohateny hoe vato fototra. Zanapeo mba tiako fa miendry tsaribolana. Zanapeo tsy tiako fa manahy famolotra dindondrikoriko Yesu volo ala
tsy fangitro mikombona sy mototra ivadika eo amin'ny maresaka avy any ivelany kosa indray isika rehefa notanterina tamintsika teto amin'ny fahita lavitry ny KOLO TV ny mariazy ambany ranomasina zava-bita miavaka ny ekeny Guinée so tsara indrindra ihany koa ny filaharana ambany ranomasina lava indrindra vitan-draolombelona amin'ny refy 770 metatra izany mitohy vakan'ireo plongeur matianina misa 10 tao amin'ny ranomasimbe indiana nanaovana ity fanamby efa kely ity fanatety. Tsy lavitra antsika malagasy fa tsy akaiky no nanaovana an'ity hetsika iray ity tatsy amin'ny nosy La Réunion. Ity indray no fanamby vaovao mila tratrarina. Filaharana 770 metatra miletika anaty ranomasina. Fanamby vitan'ireo plongeur matianina tao Saint-Leu teo amin'ny Elidrano Saint-Paul tao La Réunion. Naharitra 10 minitra sy 12 segondra ny faharetan'ireto plongeur ireto mifampiazona amin'ny tanana tao ambany rano. Mitovakana 12 metatra ambany ranomasimbe indiana réunionnais avokoa izy ireo. 12 metatra ambany ranomasina izany ilana andreo fitaovana rehetra amin'ny fanaovana plongée toy ny masika sy ny tuba. Ilaina fifandraisan-tsaina sy fanarahana arindran-damina ity zava-bitan'ireto réunionnais ireto. Nambabony fony ekipa Guinée ity fanamby ity. Fotoana maro no manan'izy ireo anaovana ity filaharam-be ambany ranomasina ity. Toy ireny hoe manao jimirindra ireny izy ireo. Mazava ho azy na ny safidy ny toerana na ny fotoana aza dia efa nomanina ambolana ny aloha. Ialana amin'ny loza mety iseho ateraky ny atsantsa sy ny méduse na ny biby an-dranomasina hafa. Tsy misy tanjona afa-tsy ny ahavitana lalao iaraha-manao azahoana ny diplôma Guinness no nanaovana izany. Ananantsika malagasy mihoatra lavitra noho ireo nosy manodidina ny moron-dranomasina. Tratraoriana kosa isika amin'ny fitrandrahana izany eo amin'ny lafiny ara-toekarena. Saika ny fialan-tsasatra ihany no tena hitrandrahana ny morotsiraky Madagasikara ankehitriny. Ny fialan-tsasatra ny paka ihany koa izay efa ho avy tsy ho ela. Anna dia eo aza ny lafiny mahafinaritra amin'ny karazana lalao iombonana tahaka izao. Maro ireo sisina an-dranomasina no mahery eto amintsika ka ilaina fitandremana manokana sy tsy dia azo isangina loatra na dia efa miaraka amin'ny fianakaviana azy ka matoky tena amin'ny fahaizana milomano. Faraky ny narahintsika tao anatin'ny lohateny lehibe ny fampahalalam-baovao ny solotenany avy eo amin'ny filan-kevitry ny mpamongady matianina no nasainay hiresaka sy hitondra ny hevitra izy ireo mahakasika ny resaka fitakiana sy fisavana hetra izay niteraka resabe tamin'ity herinandro ity question d'actu namana Hilda Asinjo ampitaina aminao ny fanohizana ny fampahalalam-baovao. Tonga soa indray tao anatin'ny fandarana question d'actu tompoko lasy tompoko avy amin'izao sabotsy alina izao. Raharahana fanafana hatramin'ny fiatombohan'ity volana martsa ity araky ny fanambarana izay azo avy any amin'ny DGI na ny Direction Générale des Impôts ny fisian'ny fisavana ireo mpamongady sy mpanafatra entana ary ny orinasa vaventy teto Madagasikara mba hialana amin'ny fitsoahana amin'ny fandoavana hetra sy amerenana ihany koa ny fampijirana hetra amin'ny kitapom-bolam-panjakana. Tamin'ity androany ity ary dia niezaka izay teto amin'ny KOLO TV sy ny KOLO FM nampiantso ny mpandraharaha izay eo amin'ity sehatra ity izay voakasika indrindra moa anatin'izay fisavana tampoka ny hetra izay. Vahiny atao anatin'ny fandaharana question d'actu ary Andriamatoa Rakototahinjanahary Vonsoa izay tompona andraikitry ny serasera eo anivon'ny filan-kevitry ny mpamongady matianina eto Madagasikara na ny CGPM miarabanao tompoko. Tonga soa eto amin'ny question d'actu. Miarabanao Hilda amin'izao hariva izao ary miarabanao koa amin'ny fanasana dia miarabany mpanaraka ny fandaharantsika ihany koa. Ny fanontaniana tiako apetraka voalohany indrindra satria araky ny efa voalazako teo ny fanambarana avy any amin'ny DGI izay na ny Direction Générale des Impôts no hiaingany ity fanasananao androany ity. Inona zany no réaction anareo tao aorianan'izay hoe fametrahan'ny DGI ny fanaraha-maso izay sy ny fisavana tampoka izay ohatra ny ahoana nandraisanareo matianina izay fisavana tampoka izay. Misaotra anao amin'ny fanontaniana. Io moa ny samy manana ny fandraisana zany ny mpivarotra amin'ilay fisavoana tampoka fa misy koa andraikitra tokony ho raisiny ny tompony andraikitry ny hetra zany
satria lasa ohatrany hoe resaka tsy mifankahazo zany a ny fidinan'ny mpiasan'ny etra tany fotony. Dia eo zany misy tokony hoe raha hoe avy aty aminay mpivarotra tokony hisy a ny fanentanana aloha, natsoina zany ny mpivarotra rehetrarehetra, ary tokony hapetraka koa ny rafitra hoe inona aby a ny rafitra misy eo amin'ny dingana ara-barotra, zany hoe tokony hisy zany le rafitra zay na circuit de distribution, ny importateur sy ny industriel, dia ny grossiste dia ny détaillant. Io moa aminay zany hoe ilaina ny zavatra ataon'ny fanjakana, fa kosa tokony hazava ny fitsipy-dalao anatin'io fisavana io, satria ohatra mampalahelo ihany hoe any Anosy-Be zany, any mpivarotra any misy anay Anosy-Be ohatra hoe anontany facture, efa fantatry mpiasan'ny etra nefa taona maro tsika zay dia ny natao anatin'ny fikorontanana zany, zany hoe tena atao anatin'ny secteur-ny commerce zany dia mikorotana tanteraka ny asa varotra eto Madagasikara. Ary izay no nahatonga anahy namaly ny antsinareo hoe hanazava ny antony ireny greven'ny mpivarotra ireny. Izay ampanetretena moa no hoe hitondrako ny hevitra izay mba fantatra kely sy zavatra mivolavolana hoe ohatran'ny mihitsy zao amin'ny CGPM dia maninona raha atao ny fanentanana raha hoe fanabeazana zany mba hisy marimaritra raisana foana eo amin'ny fanjakana sy ny mpivarotra, satria tokony tsy ho adinontsika fa ny fanjakana sy ny mpivarotra, izay mpivarotra moa zany hoe mpandohetra, zany hoe mpirahalahy mianala tokony hoe tsy ho hery famaritana ho anay mpivarotra mihitsy a ny fanjakana, fa tokony hisy foana ny fifampiresahana mialoha, satria amintsika malagasy ny hoe mpivarotra zany ohatrany hoe matsapa zareo, ohatrany hoe voatery sy voaforitra amin'izay lafin'izay. Miresaka mihitsy ianao hoe eo amin'izay hoe fifampiresahana sy fifanantonana eo amin'ny mpivarotra sy ny fanjakana izay, nareo ve tsy nahafantatra ny fisian'izay sa hoe tsy ampy ny fampahafantarana sa inona ny olana? Ny mahazatra ny rehefa mandeha ny fisafona dia eto amintsika dia mandeha fa avidy verification foana ny mpiasan'ny etra, mialoha ohatrany hoe tapa-bolana alohan'ny hidinany. Ary tamin'ity indray mitoraka ity io moa zany tsy fahamezatriny fa mety hoe izay no fomba fiasana, zay zany mety hoe efa drafitra napetraky ny mpiasan'ny etra, fa kosa hoe na izany anaty izany tsika ho azo adino fa ao anatin'ny crise tsika mikorotana tanteraka, na ny sain'ireo mpivarotra ireo ary ny tongavana mpitandro filaminana dia natao ohatra izy hoe eo mason'ny client aloha zany dia ohatrany hoe sahirakirana saina satria manao inona be, misy mpitandro filaminana tonga miaraka amin'ny fanjakana. Fa le izy raha ohatana hoe amin'ny lafy tsara ny hoe tokony hisy fanabeazana, tokony tsy ampatahotra ny mpivarotra mihitsy zany hoe safoana zany, rehefa mipetraka tsara le fomba fiasantsika hoe alamina tsara aloha le resaky mivarotra, satria izay mpivarotra anie zao dia mahatiatiko tanteraka, fa hatiatiko ao anay mpivarotra anie zany tsy mivoha zany, nefa atao ahoana moa fa zay zany ny eritreretina hoe ho vahaolana ve nefa tsy vahaolana mahatry zay, fa ny eritreretiko dia hoe aleo mifanatona dia aleo atsoina ny mpivarotra, atsoina ny mpiasan'ny etra hoe aiza ny etra mety aminareo, zany hoe tokony hiala amin'le réalité eny an-tsena zany no ampiarana le lalàna hitakinany etra, satria efa tsy mety intsony ny fomba fitakina etra amin'izao, tsy mifanaraka amin'ny tontolo mivarotra amin'izao, satria raha tsika mahita fa betsaka ny olona mivarotra tsy hita ny fanjakana intsony ahoana ny fehezana aty, dia izay foana ny hoe tokony hisy fanabeazana sy fanentanana aloha mba ialana amin'le savorivory na ialana ny aty aminay mpivarotra moa dia ohatrany hoe famoretana foana ny fitakina etra, nefa amiko zany hoe fandavana etra zany aloha dia ohatrany hoe mba anjara biriky koa ho amin'ny mpivarotra, satria ny tsy ho adinontsika mpivarotra koa fa ny fanjakana dia miahantsika, ary tokony hipetraka foana le mpirahalahy mianala, toy izy moa ny mpivarotra fa tsy ny fanjakana malagasy, dia tokony esorin'ny mpiasan'ny etra mihitsy zany hoe raha vao midina izy dia ho hery famoretana, fa tokony hoe ho fanabeazana raha midina any aminay izy tokony handray an-tanandroa, fa mila aloha le fanabeazana dia ho alamina le rafitry mivarotra, dia tokony tsy hisy olana intsony zany hoe fitakiana etra zany eto Madagasikara, fa miaina ao anatin'ny zavatra manjavozavo ny mpivarotra, dia anjara ka lasa hoe tahotra foana vao miditra mpiasan'ny etra zany manara-maso eny to.
tiako azavaina ihany hoe inona satria ianao efa miresaka hoe manjavozavo ihany inona ny tena olana amin'ny hoe fandoavana hetra inona no antony mety hoe ampihemotra ny olona amin'ny fitakiana hetra na ihany koa raha misy le hoe fandoavana hetra inona ny olana amin'ny fandraisan'ny olona n'le hoe hetra tokony ho aloha amin'ny fanjakana mampisy an'izay enao moa zany hevitra manjavozavo zay. Ny hevitra manjavozavo zany dia ohatra fotsiny zao tsika resaka ohatra hoe ny impôt synthétique ny mahazatra mpivarotra eto amintsika zany dia hoe mandoa hetra izy ataony izy mirenouveler na manavoa ny karatra fiasana iny izay ny azo ny fantany fa izy tsy mieritreritra mihitsy hoe hanao comptabilité satria izay le teniko anao hoe io zany tokony hoe misy fanabeazana hoe inona ny asa ataonao hanao grossiste ve ianao sa hanao détaillant reto aby ny zavatra tsy maintsy ataonao raha hanao grossiste ianao ohatra hoe manana livre comptable ianao zany na hoe manarama comptable mitokana mihitsy dia ireo koa ireo mpiasa ireo zany hoe tokony hoe manana knapo sa ohatra izany manana dépôt mazava ianao raha grossiste dia ohatran'izay zany le hoe tsy mazava amin'ilay olona satria zao nataonao sy beny maro ireo mpivarotra voasava tao ohatra hoe mivarotra provantiniana izy zao mieritreritra impôt synthétique dia eto amin'ilay verenao kely aloha izy ianao misava coffre sy manisy ny entana iny koa aloha amin'ny mpivarotra amin'izao hoe tsy amin'ilay tsy fandriam-pahalemana misy eto amintsika dia miahy koa ireo mpivarotra hoe satria zany hoe volanao zany hoe tsy hoe ho aderadera reo satria ianao mba mahafantatra hoe tsy milamina ny tany iarahana mahita ny fandriam-pahalemana misy eto amintsika ohatr'izay koa zany fandraisan'ny mpivarotra reny fidinana mitondra fandriam-pahalema mitondra mpitandro filaminana sy ny sava-coffre arak'ilay efa voalazanao teo zay to. Ny CGPM ihany koa na ny filakevitry ny mpamongady matianina eto Madagasikara dia efa fantatra fa efa hatramin'ny elaela no namolavola ny fomba entina hanatsarana an'izay hoe tontolon'ny hetra izay ho an'ny mpivarotra inona ny tolo-kevitrareo manana tolo-kevitra ve nareo raha ohatra ka hoe tsy mety aminareo ny fomba nentin'ny DGI nanao ny fidinana sy ny fisafona manoloana ny tranga izay misy. Manana mihitsika ilidamo izay sosokevitra izay ary efa tamin'ny taona 2024 tsika namolavola an'ity ary nareo ngamba isan'ny hoe voahatsy foana atao amin'izay hoe izao ny havatra tian'ny CGPM ho ampitaina izany hoe amin'ny fanandrify ihany iny amin'ny zavatra eritreretin'ny fanjakana ataony no zavatra nefa neritreretin'ny CGPM hoe hatsaraina ny asan'ny varotra izany hoe ilaina ihany ny fanadiovana fa misy fotoana sy misy fanabeazana ao mba ialantsika le savorivory ohatran'ny hoe miteraka savorivory foana le izy vao hoe mihetsika ny mpiasa ny hetra izany hoe tokony efa misy dingana vita zany amin'ny CGPM zany dia hoe tsotra ny resaka aleo aloha arahana ny circuit zany dia misy fanadiovana tokony ataony hatrany ambony ohatra hoe ny industriel sy ny importateur rehefa ireo any hoe mamoaka facture hoe tena tsy amin'ny entana mihitsy za mihitsy fa tsisy entana ivoaka koa ny atseny eny olona hoe mpivarotra sy ara-dalàna raha ohatra ny fa atombohy hatrany ambony aloha le fanadiovana rehefa madio ny any ambony satria ny io efa filazantsika hoe ny ohatra ny dia mety avy any ambony efa manara-dalàna ny any ambony dia manaraka ho azy ny sisa dia koa le fanajana ny drafitra hoe rehefa mba hoe grossiste ianao dia grossiste fantatro daholo ny zavatra tokony atao amin'ny asan'ny grossiste vao ilay CGPM zany hoe tolo-kevitra amin'ny fanjakana dia nametraka an'io zay hoe 5 pour 1000 io zany collecté ny grossiste io 5 pour 1000 io dia anjana amin'ny fanjakana zany sy ny grossiste no mifanato zany hoe grossiste lazainy eto zany tena identifié ary afaka manao engagement amin'ny fanjakana mihitsy dia mametraka caution hicollecté an'io 5 pour 1000 io dia rehefa tonga amin'ny fotoana izay fanarahana moa satria zany mbola mety misy lalàna tsy maintsy avoaka ny fanjakana zany hoe miadopté an'izay hoe ampiarina ary tia fa vonona ve nareo grossiste rehetra zay eo hiditra ao anatiny sehatry matianina dia nareo micollecté an'io dia anareo sisa hosavainay dia amin'izay fotoan'izay le olona rehetra zany le tenentsika teo hoe tafiditra ho azy ao anatin'le formule zany le sehatra tsy ara-dalàna amin'izay fotoan'izay satria tsy maintsy vidy entana aty amin'ny grossiste dia ny grossiste no micollecté an'le 5 pour 1000 iny dia le 5 pour 1000 iny amin'izay fotoan'izay mifanaraka tsara mihitsy zany amin'izay fotoan'izay amin'le chiffre d'affaires izay ataon'le mpivarotra anankiray
satria ohatra fotsiny azy zao hoe raha mividy ariary zato ianao dia efa 5 pour 1000 niny efa collecté ny grossiste raha mividy efajato ianao zany hoe tsisy tompo sy ala mihitsy zany amin'izay fotoana zay fa mifanarakaraka le tompontsoa azo zany ny vola hiditra ny fanjakana amin'izay fotoana zay ny fanjakana tsy sahirana intsony hoe hanao contrôle be da be tsiroa fa manamaivana ny asany ary anisany hoe mampidi-bola betsaka ao amin'ny fanjakana zay zany eritreritray sady tonga dia ohatrany mitondra fanadiovana tsikelikely ao amin'le asa varotra. Ankasitrahana ianao Andriamatora Kotota Injanahary Fonsoa tompona andraikitry ny serasera eo anivon'ny filan-kevitry ny mpamigady Matianina eto Madagasikara na ny CGPM nitondra izay fanazava-kevitra sy ny tolo-kevitra avy aminareo mpamigady izay tamin'ity androany ity. Makasitraka dia misaotra antsika rehetra nanaraka ny fandaharana misaotra tompoko. Dia izay ihany koa no mamarana ny question d'actu tamin'ity sabotsy alina ity etona dia ampahafantarina anao fa misokatra ho an'ny rehetra ny sehatra eto amin'ny question d'actu tamin'ity androany ity dia nampanatsonay ny avy eo anivon'ny CGPM nitondra ny hevitra izy ireo manoloana ny fisavana izay nataon'ny DGI mikasika ny fandoavana hetra teto Madagasikara. Antsoina sy entanina ihany koa nefa ny avy eo amin'ny DGI hitondra ny fanazava-kevitra mikasika izay politika na ny lalàna ankapobeny mifeny hetra maniraka azy ireo anao izay fiatsika izay tamin'iny nanomboka tamin'ny fahatelo ny volana martsa lasa teo iny. Dia izay ihany koa ny fandaharana question d'actu nentina taminao tamin'ity androany ity mametraka ny veloma ho amin'ny manaraka indray ary tompoko. Dia injanam-pandarana question d'actu ihany koa no entina manakatona ny fampahalam-baovao tamin'ity asabotsy hariva ity mbola mamefy fotoana anao hatrany ny sampana fampahalam-baovao raha pitso amin'ny 7 ora veloma tompoko.